Ny mety taitry ny andro eny Andranomasina ny alatsinainy 4 martsa 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 10 martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Hitoetra morontsiraka avaratra Tsinanana sy Avony Atsinanana ary morontsiraka Boeny ny alondrano ateraky ny faritra Andraratsy hatramin'ny talata 10 martsa ho avy izao. Ho sarotra arak'izany ny fifamoivoizana ary mety hisy ny faharendrehana ranomasina raha tsy mitandrina isika. Iangaviana avy hatrany ampiatra ny fampitandremana amin'ny loko mena ho amin'ny Avony alondrano ny ponina eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, fampitandremana amin'ny loko mavo ho amin'ny morontsiraka Analanjorofo sy Atsinanana ary ny distrikany Nosivariky, fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho amin'ny morontsirak'i Boeny. Etsy andan'izay ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra amin'ny morontsiraka avaratra Tsinanana, Avony Atsinanana ary hitatra amin'ny morontsiraka Boeny zany hatramin'ny talata ho avy izao. Iangaviana avy hatrany mba hampiatra ny fampitandremana amin'ny loko mena mahakasika ny hamafin'ny rivotra ny ponina eo anelanelan'ny tanjona Bobaomby hatrany Toamasina, fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny morontsiraka Boeny. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, anorana amin'ny ankapobeny ary tombanana teviny izany amin'ny fiandohan'ny fepo-taona. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, ia malefaka maindalana izany manomboka ny atoandro. Anonja be na herin'ny ranomasina, ny havin'ny onja dia 2 metatra ary metatra trarofangy 10 metatra hatramin'ny 3 metatra amin'ny tapany atsimo noho ny alondrano ateraky ilay faritra Andraratsy. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana amin'ny ankapobeny fa mety atevina indraindray amin'ny tapany atsimo. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora ny avaratra Toamasina, ho 7 km isan'ora kosa any Ankafa. Ho avy avaratra Atsinanana morontsiraka rehetra manomboka ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonja be na herin'ny ranomasina ary ny havin'ny onja 2 hatramin'ny 10 metatra, isy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro dia anorana malefaka. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy avaratra Atsinanana izany amin'ny fiafaran'ny fepo-taona ka ho 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora kosa indraindray. Anonja be na herin'ny ranomasina ary ny havin'ny onja manodidina 2 metatra, hatratra 10 metatra manakaiky amin'ny morontsiraka Nosivariky amin'ny fiandohan'ny fepo-taona. Ho an'ny Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonja be na herin'ny ranomasina ary ny havin'ny onja 2 hatramin'ny 10 metatra, isy ny alondrano avy any Atsinanana. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalika ny masoandro. Ho avy Andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 km isan'ora, ho avy atsimo ny alina ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja 1 hatramin'ny 1,10 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia anorana tandrifin-drona mety arakotroka morontsiraka Melaky. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora ny amin'ny tapany atsimo. Ho avy avaratra kosa izany avaratry Morondava ny amin'ny fiafaran'ny fepo-taona ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina ary ny havin'ny onja dia manodidina ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia anoram-baratra. Ho avy avaratra amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina, ny havin'ny onja manodidina ny 8,5 hatramin'ny 1 metatra, hatratra 2,5 hatramin'ny 2 metatra any anaty toram-baratra. Amaranantsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia anoram-baratra. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora manomboka ny takariva. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina ary ny havin'ny onja 8,5 hatramin'ny 1 metatra, hatratra 2,5 hatramin'ny 2 metatra any anaty toram-baratra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy.
aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.